mankalaza anao zay ary mame voninahitry ny anaranao masina indritra fa ianao ny mbola nitahirana hatramin'izao ka nanomenay tombonandro mpahavelomana niaro anay tamin'ny loza sy ny orory sy ny tahotra ny aretim-be ka mbola mitsangan'izay ankehitriny eny fa na dia any amin'ny hopitaly any aza ny sasany mbola velona trapamonjena mbola manao tombonandro mpahavelomana afaka midery sy mankalaza ny anaranao eto amin'izao tempolinao masina zao amin'ny alalan'izao fanompo mpivavahany zao sotranao Jesosy fa tsy mba mamela anay ho rery ianao marina aminay ny teninao fa Jehova mandidiny anjeliny hiaro anay amin'ny loza rehetra mankasitraka anina Jesosy eto amin'izao fiangonanao masina zao zay Jesosy be dia be ny tianay ho tantarainy eto be dia be ny tianay ho entiny eto Jesosy isaorana anaranao Jesosy malalo eo am-ponay betsaka fa mino fa renao avokoa Jesosy na dia nibitsibitsika ao anatin'ny fona ao azy fa androany zay ankehitriny zay Jesosy malala mba iombona amin'ny anjeliny an-danitra any izay miderana ho andro aman'alina mankalaza sy mame voninahitra ny anaranao atambatra amin'ny fideran'ny anjely Jesosy ny fisaorana ny fankalazana ny fanomezam-boninahitra ka na dia tsy mataky ny fomba ny any an-danitra aza Jesosy fa tsotsotro zao ihany mba raisy fa tena vokatry ny fonay rehetra manao hoe endry ny voninahiny tany rehetra amen eo mpitsangana ihany no hitsanantsika ny tenin'Andriamanitra zava-tsotokoa Jesosy ny fitsipika ao teny mahasoa eroa mba ho any satria ny fitsipika Andriamanitra ihany mahavelona antsika ataontsika ny andiny voalohany ho toriana avy hatrany ny tenin'Andriamanitra zava-tsotoko ny fitsipika tombo Andriamanitro teny mahasoaina erikio mba ho anisa hoe soatsy mpanaparo Jesosy Kristy tompontsika fa ny mianarana sampanana tabitaninia natratra amin'izao fanateram-bokatra izao avy hatrany dia vakitsika ny sitrapon'Andriamanitra izany dia hitantsika ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina ny andiny fahaenina ambin'ny folo tapam-by Korintianina faharoa toko fahaenina ny andiny fahaenina ambin'ny folo tapam-by ary jerentsika ihany koa ny tantara faharoa toko fahafito ny andiny fahaenina ambin'ny folo farany rehefa samy nahitsika Korintianina faharoa toko fahaenina ny andiny fahaenina ambin'ny folo tapam-by tantara faharoa toko fahafito ny andiny fahaenina ambin'ny folo tapam-by farany rehefa samy nahita dia andeha zany vakina ny anaran'i Jesosy manao hoe fa isika no tempolin'Andriamanitra velona dia vakitsika ny aty amin'ny tantara faharoa ary ny masoko sy ny foko dia eo aminy mandrakariva ray masino
mampady izany afatra izany fiavana dia misy teny mamy omeny Jesosy atsika, misy zavatra mamy omeny Jesosy atsika. Fantatrao tokoa ve fa izany tempoly izany dia izao trano hitoerantsika izao. Izao fiangonana izao no atao hoe tempoly. Ary rehefa jerena ny atao hoe fiangonana dia tsy izy fa isika izao no fofombadin' Jesosy. Izany fiangonana izany dia natao hoe fofombadin' Jesosy Kristy. Raha averintsika vaky izany teny izany dia hosoloantsika ny hoe tempoly, hosoloantsika amin'ny hoe fofombadin' Jesosy Kristy ange dia ndao averina vakina amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isika izao no fofombadin' Jesosy Kristy no fofombadin' Jesosy Kristy, fofombadin' Jesosy velona. Fantatrareo ve hoe manahoana izany hoe fofombady izany? Iza efa manana fofombady, iza manana olon-tiana. Tahaka ny ahoana ny fitiavana an'izany fofombady izany? Raha ny tanora mety hoe atao fond d'écran mihitsy ny sariny. Mety mahavatra ianao mitondra an'izany any amin'ny restaurant raha tia sakafo izy. Mety misy manao tononkalo mihitsy ary amin'izany fofombady izany satria tiany mamy izany fofombady izany. Tsarovy nefa andriavana fa mihoatra nohon'izany ny fitiavan'i Jesosy ianao. Hoe fofombadin'i Jesosy mamy ange izany e. Tahaka ny ahoana ny fikarakarahany Jesosy ianao satria ianao fofombadiny. Izao ry havana, mety hitenonareo hoe za zao ve dia mendrika ny fofombady? Za zao ve izay efa mikendrikendrina ny tarehako? Za zao ve mpijangajanga, mpimamy lava, olon'izao tontolo izao ve dia nijereny Jesosy ho fofombady? Vao nahita anao Jesosy havana dia babiny fo. Tsy nijery ny ara-tsianao izy fa niteny izy hoe tiako iny olona iny ara-laiko fofombady iny. Tamin'ny andron'ny Solomona mpanjaka ry havana, rehefa nanangana an'izany tempoly izany Solomona dia tsy mba naka-akora tsotsotra izy hoe hikapa-hazo etsy fa ny akora nalain'i Solomona dia hazo avy any firenen-kafa ary nangoniny ny volamena sy ny volafotsy hananganana an'izany tempolin'Andriamanitra izany. Ary ny refy rehetra atao anatin'izany tempoly izany dia voakajikajy. Manoatra an'izany ry havana tsika. Fa ny fiainantsika dia efa vitan'i Jesosy makety, efa hitany ao am-pelantanany eo ary nataony voarafitra milamindamina tsara. Satria tempoly isika, satria fofombadiny isika, satria tiany isika. Fantaniana mipetraka ry havana dia hoe ianao ve tian'i Jesosy? Ianao ve manaiky ho fofombadiny? Tena tianao ve izy? Nahoana izany olon'izao tontolo izao izany raha hoe isy apakabady io ny raha vehivavy? Tahaka ny ahoana ny ajejejona? Tahaka ny ahoana fikarakarana raha hoe misy olona tia anazy io niany? Tsy haiko hoe impiry ao anatin'ny andro ngamba misasa manao ranomanitra hosorana daholo izay azo hosorana. Ekanjona daholo izay hitanao hoe fantapatatra hoe tiany le olo-tianao. Fa androany raha Jesosy miteny hoe tianao, moa ve ianao ry havana efa nanasa ny akanjonao? Efa mba niomana ve ianao amin'izany Jesosy izany, amin'izany fitiavana izany? Mba nanontany tena ve ianao hoe inona mba tiany Jesosy? Iza ry havana ny ilainao fity? Ny olombelona ve sa Andriamanitra? Mila fity amin'i Jesosy ve ianao? Fihetsika ao fiteninao izay rehetra ataonao satria ianao fofombadiny? Tsarovy izany ry havana. Ianao izao dia mila manasa ny akanjonao, mila miomana ianao satria ry havana ny Virjiny ihany no ampakarina. Izay nanasa ny akanjony ihany no alain'i Jesosy. Androany moa dia vokatry ny sampana Tabita Nemia dia mamela ianareo raha mba hijoro vavolombelona kely ny amin'izany nitoerako tao amin'izany sampana Tabita Nemia izany. 7 taona izay no mpikambana tao anatin'ny sampana Tabita Nemia dia 3 taona nikambana tao amin'ny sampana Tabita dia nisy rivotra ny fofofo tamin'ny fiainako. Ary nila horendrika mihitsy ara satria nisy ny fahoriana, nisy ny tsy fisina
ahazary lasa kambotsy. Raha tahaka ny ankizy taloha ny tena taloha tampotampoka teo dia tsy nanana. Tampotampoka teo lasa niasa saina hoe inona ny sakafo hohanina, iza ny andony facture, azonareo an-tsaina ve zany? Na ny manodidina ary zary nandatsa hoe tahaka izao ve zany mpanompon'Andriamanitra zany, mandefa CV ianao, tady asa ianao fa tsisy mandray, kaikaiky ianao fa tsisy mahita, ary na ny namanao raha mety teny hoe andray lasa rodana be ilay mpanompon'Andriamanitra, ary ny jentilisa raha mety ho kivy. Tsy nataoko nakivy ana nefa n'izany ravana fa nataoko ny asan'Andriamanitra. Ary teneniko anareo fa anisan'ny zavatra mahafaly ana indrindra ny manao ny asa fanomponana atao amin'ny Tabita. Tena nahafaly ana zany ary tsy takatry ny saina zany fifaliako izany manompo an'Andriamanitra. Zavatra mba nangatahako an' Jesosy fotsiny hoe Jesosy mba hatsangano amin'izay ny fiainako, mba hatsangano amin'izay fa zany ngery Jesosy hitondra ny voninahitra hoe manahoana tokoa raha imezan'ny jentilisa, manahoana tokoa raha tsy mamiratra mihitsy. Rehefa nandeha riavana ny taona, nandeha ny fotoana nanao fanompona dia mivaly ihany ny vavaka. Faniriako tamin'izany hoe mba sady hiasa ny hianatra, ny omezan'ny olona satria raha miasa tsy afaka mianatra, raha mianatra tsy afaka miasa. Fa nataon'i Jesosy tanteraka izany, nomeny vatsim-pianarana ary nomeny asa tsara tarehy. Ary ankehitriny dia samy laza nareo fa tanteraka tokoa ilay tenin'i Jesosy manao hoe satria izao niraketa ny fitiavana dia hamonjy azy aho, hanandratra ny amin'ny avo aho satria malaly ny anarako izy. Fantaniana mipetraka ara dia hoe miraikitra amin'i Jesosy ve? Ianao ve miraikitra amin'i Jesosy ve ny fitiavanao? Iza ny iraketa ny fitiavanao? Fa Jesosy ry havana tsy mbola nandao, fa niza nizy iraketa ny fitiavany dia ho tanteraka tokoa fa hanandratra azy any amin'ny avo izy. Tenin'izany fa tsy teniko. Androany raha mba hanao fanatitra tsika dia mangataka atsika mba hafoy ho an'izany sampana Tabita Nehemia zany. Izany sampana izany dia mikiry tokoa amin'ny asan'Andriamanitra. 500 isan-jaton'ireo Tabita ireo dia efa ramatoa antitra, efa bebe, efa retraité zany, tsy manana fidiram-bola zany. 30 isan-jato dia tanora mbola mpianatra, mampianatra anazy ihany koa dia mbola velomy ray aman-dreny zany. Ary ny 10 isan-jato dia tanora vao misandratra, manao izay afaka hanaovana ny asan'Andriamanitra. Ireo sampandreo riavana dia anisan'ny mahery fo. Teneniko anareo raha mandeha sortie izay mandeha tafika masina, tsy mba manana an'izany hoe projecteur zany izay. Fahitanareo kapoaka ny arafitra dia atao jiro, ampifalifaliana ny tambanivohitra. Dia mangataka anareo izay raha mandrotsaka nareo rakitra dia aza atao hoe vola very zany, fa ataovy tokoa hoe tahaka ny investissement ataonareo amin'i Jesosy. Ka raha mahavokatra izay na hafitra fanahin'olona izay dia ianareo ihany koa anisany nanampy anay tamin'izany. Raha riva izay dia mbola manao tantara ao amin'ny 4e étage amin'ny 5 ora, tondra ny lohateny hoe Samsona dia samy io tonga fa efa voahaja ny elanelana 2 metatra. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Fa isika tokoa ry havana ny tempolin'Andriamanitra, tempolo velona, tempolo mandehandeha ary ilay tempolo akarin'Andriamanitra eny amin'ny raolanitra. Rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy alantsika dia manahoana zany tempolo zany androany? Madio ve? Raha misy tranomay ohatran'ilay mpamonjy indray no mitady hoe avio andao fa ho vonjeko ny tranonao. Androany metezitsika rehetra, na ny tokantrano any ianao, na ny amin'ny hôpitaly any ianao, mety misy miasa koa ianao any mba mitangitongilana kely miaino an'ity onjam-peo ity mijery an'izao Facebook zao ianao manana fahafahana manatrika eto, andao tena hitady an' Jesosy mihitsy amin'ny fibebahany vao nisoratra masina hoe ny fotorotoro sy mangorakoraka tsy mba ataoko tsinitsinina. Ny firana faefatra amin'ny 503 nataontsika eo am-pitsanganana avy hatrany, ny mpamonjy no mitady ny fihavanana aminao dia manampitampy izy hoe mba manatona re zao fa
ndao anjary fandatsananao zany ray androany dia mbola tsy tonga ny loza e dia efa ny mpamonjy dia efa mitonga eo akaikinao hoe ho vonjaiko anao rehefa misy loza andao tsika hifona ibebaka magnasatsika hitsangana. Somanjary fandatsana kan mety mihavana ka mandaty lahat eto tongotra zay fa hainao mihitsy no mitady fihavanana aminay tsy mbola nisy ohatry zany teto ambony tany hoe ny mpanjaka na ny mpamonjy indray no makeny amin'ny olona miteny meloha eo vonjeko ianao rehefa misy loza fa ianao tonga meloha androany teny anao hoe tempolin'Andriamanitra ne ny tenanareo hoe tiako ho vonjeny zany ndreto zay Jesosy hitanao ny orooro hitanao ny tebiteby andreo manala tsy matory ara Jesosy ahoana ihany ho faty vereveo ahoana ihany ho voany ity valanaretin'ity ve sanonao ampona iao ohatra nefa adinonay ny teninao hoe Andriamanitra mahery ane ianao hoe Andriamanitra mahagaga ane ianao ny famonjena ane dia eo an-tananao hoe ny fanapahana ane dia eo aminao hoe ary ny fanapaha-kevitra na mahafaty na mahavelanay dia avy aminao ohatra ny adinonay zany Jesosy fa nitahotra ny tonga ao anatina eo zany ny orooro ny tonga ao aminay eo mampiororo anay ny devoly dia faly ery mahita anay mitotototo hay zany misy fanafody hay zany misy famonjena adinonay hoe ao aminao ny famonjena na ny vavaka ary dia ny vavaka ahitana fanafody mamaika anay hoe mba ataovy misokatra ny farmasia ary mba ahazoana fanafody fa hay ao aminao misy le famonjena tsy vidiana hay ao aminao le misy famonjena amin'ny alalan'ny ranao Jesosy ndreto zay mitodika eto anatrianao mamindra-fo dia mba mindra-fo aminay tsy rana avy Jesosy mba mindra-fo aminay tsy amin'ny medisiny izanizay na ny mpitondra na iza Jesosy fa ny tenanay aloha ny menay tsiny ny tenanay aloha nomboanay eto anatrianao amin'izao fotoana izao angatanay famindram-po e angatanay famelan-kely koa Jesosy amin'izao fotoana izao ary hitanao ny oroora ao anatina ao hitanao ny tebiteby ao anatina ao Jesosy malalo zany angeny mahatonga ny olona marary valaketraka amin'ny raviravin-tanany ny devoly satanany mampiororo anay ao Jesosy androany zay fa nomenao fahefana hoe zao famantarany zao ny manaraka izay mino amoka demoni amin'ny anarako izy niteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy handray menarana izy hana dia misotra zava mahafaty azy izy tsy hampaninina azy zany ametra tanana marary izy dia ho sitra ndreny ko amin'ny anarany Jesosy Kristy le velona sy mahery avy any Nazareta zay matety mandroaka ny asa maty amin'ny devoly ao anatin'ny fo sy sainao devoly mampiororo sy mampitahotra roana sanaketsana pahefany dorana amin'ny afimasin'i Jehovah zany devoly mpandatsakay devoly mpamon'olona potena sanavarafana amin'any Jesosy Kristy sanaketsana pahefany roana ao natavaka velona zay miala devoly efa resinareo devoly efa resy manakelitra mana pahefany potena sanavarafana amin'any Jesosy Kristy le velona sy mahery fanasena ny anaran'i Jesosy miala ny tahotra miororo miala ny tebiteby ao anatina eo potena sanavarafana amin'anaran'i Jesosy zany ny anaran'i Jesosy le velona sy mahery fanasena ny anaran'i Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy sotra Jesosy fantatro fa ianao mihitsy ny androany nandresy zany
fahavalofarany zany tahotra sy ny ororana antinay ary tonga olom-baovao zay avy miaino an'ity radio ty zay Jesosy dia olona mahery am'izay avy mivavaka zay dia olona feno fanay masina zay misaotra indrindra tomboka dia tsy anana iatsony zay ny amin'ny fiainanay zany akory tsy mahatonga anay hoe aza mitandrina intsony fa mba izay mihitsy Jesosy no jiry sy fahazavana eny amin'ny lalana eny misaotra namindra fo tanterahanao ny tena hoe tsy olombelona akory ka ho tory fo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako masina ho ianao dia hononontro ny fahatezerako misaotra Jesosy misaotra Jesosy mahafaly anay manakamban'izany amin'ilay hira Davida mpanao salama manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany amen mino an'Andriamanitra Kristy mpanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijanona napaka Ponty Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana maty ka naleviny nidina tany amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao amin'ny lanitra nipetraka avy an'Andriamanitra Kristy aveniveny tsara velona sy maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganana ny tenany maty ary fiainana miobe ny fanahiko favoavonjiza ny rany Jesosy ny misaina fa ny rany Jesosy no tena havodikasakasa andao averintsika hoe ny rany Jesosy ny rany Jesosy no tena havodikasakasambatra usitetrikawa sotra Jesosy ny rano tokoa ny avitra ihany faly zay Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra lery any halleluja masina 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 Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra amen mipetraka isika milohan'ny anniversaire dia anao tatitra vetivetika fotsiny ako ny vola azo tamin'ny atao amin'ny pasteur Marcelin tamin'ny alady koa ho amin'ny fananganana ny tranony dada sy mama mianakavy toy izao ary izy ny voady tamin'ny alady faefatra ny volana apritraky amin'ny 24 tamin'ny 7 ora maraina tamin'ny 10 ora maraina tamin'ny roa sasany dia mitentina 2,925,500 francs tao amin'ny pasteur Marcelin kosa mitentina 500,000 francs ary ny fitambarany mitentina 3,425,500 francs izay no an'ny tranony dada sy mama zay any tanana antsika rehetra trany zay afaka manoana satria efa eo andalina antsika ny amin'ny fanaovana ny finition an'Andriamanitra ny voninahitra amen. iainanao ny Jehova amin'ny andro fahoriana anomeanao araka ny fonaony izy ary amtanteraka amin'ny sainanao rehetra izany teny fiarabany zany nangatako aminao tompona anniversaire rehetra na iza misy ianao na oviana na talata na labina laka misy anniversaire anao mangataka anao hitsangana eto am-piangonana rez-de-chaussée premier étage deuxième quatrième hatrany atokantrano any mba miangavy anao hitsangana ho hitan'Andriamanitra ny fisianao eto miaraka amin'reto vaoaka an'Andriamanitra reto ka dia rehefa tafitsangana ianao dia azadino mandrakariva ny fiten'Andriamanitra anao ka tsy abalava ny anniversaire dia tsisy anarana vakiny eto fa tonga dia hira no ataontsika hira fisaorana an'Andriamanitra hoe manahoana moa ny soa rehetra nataon'Andriamanitra mba hitan'Andriamanitra fa tsaroantsika tokoa ny soa nataony tamintsika tamin'ny tompona anniversaire fofo-mampin'Andriamanitra sady telopolon'Andriamanitra dia ataontsika ny hira faharoapolo andiny voalohany sy ny fahadimy atao mafy hira faharoapolo
Miarabantsika rehetrarehetra mbola velonaina daholo. Mino an'Andriamanitra sa tsy mino e? Mino. Mahatoky sa tsy mahatoky? Zava-dehibe zany. Misaotra ny tompoko a, misaotra ny tompontsika. Ary tsika zao ny afatry ny tompo amintsika tsirairay avy. Voalohany misaotra antsika izy aloha izay nibebaka tamin'ny heriny nandritra ny herinandro iny. Zany lalana tena mahafaly azy mihitsy, zany lalany fibebahana zany. Fa raha vao mibebaka mihitsy sika dia mitsotra ny tanany. Aza dimy zany, mitsotra kolofony
ary na dia ratsy azy ianao a tiany foana satria novidiny tamin'ny rany fa tandremo fa rehefa tsy mibebaka tsika aza miatso azy akory lazay tamin'ny heriny mihitsy ny teny hoe maharenana dia fotoam-pavahana ataonareo azy ary na dia manao vavaka lava reny azy anareo zao zay tapenako rosofoko fa tsy haino a tezitra mihitsy izy rehefa tsy mibebaka sika za mibebaka zany tsy manao hoe fona aminao a Jesosy amin'ny fahotako rehetrarehetrarehetrarehetra tsy zany e tononona tsirairay mihitsy ndana mihidy eo amin'ny efitrano anankiray ndany an-dakozia ndany amin'ny toerana fandrona raha zao amin'ny Jesosy mihitsiny tahaka ny rahavavy katolika izy tsara mihitsy ny mikonfesy amin'ny mampera tsy misy hafan'izany amin'ny fitenenana amin'ny tompo hoe fona aminao a Jesosy efa nijangajanga an-dimapolo tamin'ny ranona tamin'ny ranona tamin'ny ranona aza misy adininao mihitsy na dia olona ray aza mba ho fantatry tompo hoe ay tonga fantatrao zany mampalahelo azy zany zay fotsiny ny tadiaviny fona aminao afa efa nanala zazy ny telo mpamomolona mihitsy a fona fora fa tsy aminao zany tsony fona aminao afa efa nysoloko volan'olona tonga folesanandro sanandro mitahaka ny volana daroako raha tsy fo mihitsy a Jesosy fona amina zany le atao hoe fifonana fa miteny aminareo fa ny tenin'ny tompo a aza tsira tsiraina na tsy niavina fa io ihany mahavoantsika tsirairay avy rehefa mibebaka ohatran'izanysika tamin'ny heriny dia marobe a no nafaly an' Jesosy ary dia so ny teniny hoe meno anareo amin'izay a dia ianoho tsara manana zafikely anankiray vavy tokan'izay marary fo klasy terminale ozy ny dokotera tsy maintsy entina any amin'ny hopitaly ty any be fialan-tanana efa tapabolana zay tany foana malina nataony scanera farany fa ny hatramin'izay zany a dia efa tsy maninona efa tsara izy any misaotra ny tompo miandro ny valina scanera androany hoe nanahoana ny tova pisy fony voadona visa tsy voadona mety ody izy androany ihany zay nefa tsy maintsy makany amin'ny hopitaly fona tsy maintsy manatitra sakafo azy satria ny reniny any miandry azy any zay ny manao sakafo tsy maintsy makany teny daholo ny olona rehetra dada mama aza makany nareo fa lehibe tana mibebaka zay ihany a rehefa mibebaka sika miaino atsika ny tompo ary tsy maintsy miaino tady zay teniko zay tsy maintsy miaino izy tsy maintsy miaro izy dia nanafatra an'izao ny tompo hoe nio corona anankiray io variny anankiray io zao tsy mitovy amin'ny corona teo aloha fa izy eny amin'ny rivotra iainantsika zao a dia mipetaka fa ny fisehony amintsika dia ohatrany lalitra ho fa tsy hoe lalitra indray a ohatrany lalitra izy mipitika ny amin'ny andronao fa tsy hitanao dia eo ihany hoy Jesosy dia miteny hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala ny corona dia zay izy dia tsy tafiditra fa raha miandry elaela eo ianao a dia milentika io tonga eo mitendanao izy a ohatran'ireny lolo kely mandalo pik manoatra zay fotsiny eny zany vao maheno an'izany ianareo izy a dia tonga dia apetrao aingana ny tananareo rofy eo amin'ilay tendanareo mipetrahany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala ny corona zay dia afaka vonatinay vavo a miandry zanany any miditra any mama afa be mihitsy zany
ohatra mivizaka be ohatra marary daholo ny sandroko rehetrarehetrarehetrarehetra iny ataony ataony amin'ny dokotera ohatra mangorangorana ataony amin'ny dokotera dozy mama hoe fa ianao ve tsy mino an' Jesosy ndao aingana dia maka coin kely ao amin'ny hôpitaly dia raisina mihitsy eo mifaritra hitanao tananao ny marary ary sa volovolain'ity voniditra voateo izy zany dia miteny ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala ny corona miala na amin'ny vavany amin'ny sofiny amin'ny tenany rehetrarehetrarehetra ny sana misaotra mama afaka voninahitra ho an'i Jesosy ary fona isanandro isaka avy amin'ny hôpitaly izy tratrandray aho miazakazaka aingana mihitsy makany amin'ny dosy mandro any tonga dia mianatra ny anaran'i Jesosy miala amin'ny anaran'ny rano Jesosy sady misotro ny rano vitany dosy afaka menarana zany fa rehefa mibebaka sika miaino antsika Jesosy tsy maintsy miaino rehefa mibebaka fa rehefa tsy mibebaka ianao aza miantso azy anampitsofina izy dia eo ianao ataovy mihoatra ny fiazakazanao any amin'ny dokotera ny fitadiavana an' Jesosy fona aminao dia miaino izy zanako lanto ary tsy fantatra na ho izy na tsy eo any amin'ny orga veno raha ny tanany atsangany tanany any ao izika mandeha any foana manatitra sakafo voany dada inona nataonao sepitra tonga dia natsiaro teny izy fa tsy natsiaro dada natsiaro Jesosy fa tsy matsiaro dada tonga dia nazakazaka any amin'ny dosy nalana dolo ny akanjo amin'ny anaran'ny rano Jesosy miala ny corona rehetrarehetra zay dia afaka voninahitra ho an'i Jesosy ny zany fa mpaheresako anareo zany tsy hoe ono fa miatra aminay menakavy zany fa rehefa manaiky ny tompontsika mibebaka sika tsy maintsy miaino izy fa tsy maintsy mibebaka dadadio zay teny zay tsy maintsy mibebaka sika tsy maintsy mino osy ateo hoe taovy mihoatra lavitra ny fitadiavana dokotera ny fitadiavana an' Jesosy fizy amboniny dokotera rehefa tena mitoraka amin'i Jesosy ianao tsy any data tsy any nizaniza lavitra be tsisy dokotera ny aminy miantso amin'ny telefona izy zao ny afatry Jesosy rehefa lavitra dokotera ianareo a rehefa mety ravika azo andrahoy daholo taovy evoka any kaikinanjoro be any zany miantso zany dada natoko ray volany mihitsy anaravina papay ary fa zao aho izy misaotra an'Andriamanitra fa tsy nahita dokotera zao miantso anao zao a fefa sitrana ary miaino izy ho a ary manoro lalana rehefa mibebaka sika zay ny avatra ny tompo ho amintsika androany ny ataontsika efa nanala devoly teo moa ny mpitandrina isanandro zany le corona tsy vitany hoe ataoko mafana ianao ataoko mikoky ianao ataoko mivarana ianao fa hafahafa mihitsy ianao a da ao an-trano dia mandroaka devoly vao mipitrika keny aminao fotsiny le zavatra tonga dia mandroaka devoly ny tenanao zay a tsy miazakazaka hoe ho any amin'ny dokotera aloha fa ny amin'ny Jesosy aloha tonga dia miady mihitsy ianao miady alao ty amin'ny anaran'i Jesosy miala sitrana daholo tsika menakavy amin'izay zany hoe feno fitahiana feno famindram-po feno famelan-keloka nangataka tamin'ny tompo hoe Jesosy hitiana ave ny fiangonana fa be dehibe ho ty efa be dehibe ty ny voa dia hoy Jesosy hoe ka iza indray raha ny vavolombeloko e
teka ho an'ny tontsika am'izay. Raha ianao koa matahotra ozy ozy ianareo, dikan'izany ozy ozy faly be ny devoly raka ny voalaza teo. Raha katina amin'ny fiangonana dia miteka daholo ny devoly rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra. Zany ve ny tianareo? Ohatra ny resy aty ambony azy fijaliana satria maty dia ho faty fandroany iray. Samy mivavaka, samy mibebaka fa tsy maintsy mandrisitsika amin'ny alalany tiantsika. Ny afatra ny tompo dia asio elanelana. Zao zao elanelana zao na ovinana mivavaka atsika ho vavolombelona fisiny. Zany ty nanovana an'izany. Sotra to noho izany ny mpiasa rehetrarehetra ato amin'ity tanànan-drano ety dia miasa tapakandro ihany koa. Miasa tapakandro, ny tapakandro ivavahana. Miasa tapakandro ivavahana. Any atokantrano tsirairay avy. Raha misy mariazy dia tsy entina ato am-piangonana intsony ny mariazy, fa tonga dia any amin'ny hotely dia maniraka paster zay makany aminareo. Raha misy koa maty dia tsy entina ato am-piangonana intsony, fa any an-trano dia misy mpitandrina any dia tonga dia any am-pasana amin'izao amena izao aloha. Zay ka hanaja an'izany tsika tsirairay avy. Azafady indrindra tompo, no rakitra atsika izao dia zay manome am-pifaliana ao aloha ny amin'ny kitapo ho an'ny fiangonana, ary eo ny tabitany miaraka ny voalaza ny mpitoro teny teo izay isorako azy be dia be mihitsiny ny fijoroana vavolombelona atao teo. Fa Andriamanitra tsy mandao mihitsiny ho an'izay mibebaka ka mino azy mahay zavatra rehetra. Atolotra daholo zany rakitra amin'ny kitapo zany mba ho fanohanana andraiky tabitany miay reto zay mamem-pifaliana no kasitrahana indrindra. Ny sampana koa mba tsy misy intsony ny fivoriana ao ambony ao aloha, mba tsy misy aloha. Tsy misy koa ny fandehanana ny velany rehetrarehetrarehetrarehetra, samy mivavaka daholo no atao any atokantrano. Misaotra to. Azafady misaotra ny bitsibitsika eto. Rehefa karazana confinement manko tsika izao raha ny marina, betsaka ny tsy afaka miangona dia misy mivoa ny sekreteratsika tapakandro ny maraina ihany isanandro dia zay rakitra tokantrano any dia mba aterina any amin'ny sekretera tahaka an'izany foana na inona dia misy mandray eo na procession raha nataontsika ty dia mba manao procession koa ny any atokantrano mariky ny fiombonatsika. Fa izany afatry ny tompo zany dia ho an'ny olona rehetrarehetra zay mino eto amin'ity tany ity. Sotra tompo.
Dia mbola faly miara-batsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatratra izao alahady andro tsara izao andro fitsarana dia miarabatra any koa ny tabitany mia ao anatin'izao fanateram-bokatra izao tonga indray tsika eo amin'ny filazana voara eto am-pelantanana ny birao foiben'ny FPVM dia mampahafantarantsika rehetra fa natanteraka fanokanana mpiandry any amin'ny Toby Tsinjoarivo faritraby ny 11 12 13 jona ho avy izao arak'izany dia ilazana ny mpiomana feno roa taona ny anarana ka maniry ny atokanany fa efa manomboka ny dinika fandraisana azy ireo ny fandraisana ny dinika ho amin'ny mpiomana eto an-taninanandrano dia isan'andro ho anareo mpiomana any amin'ny faritra dia manantona amin'ny mpampianatra sy ny iraka ao amin'ny faritra misy anareo ny farany fandraisana ny kahie dinika avy amin'ny iraka dia ny zoma 30 avril ho avy izao ilazana isika mpiara-mivavaka fa tonga indray ny fampidirana mpikambana vaovao ato amin'ny sampana kateza tanora zandriny mandritry ny asabotsy ny volana aprily 10 17 24 koa toy izao ny fepetra amin'izany zanaky ny fiangonana mbola tsy sampana enina ka hatramin'ny 20 taona dia ilazana ihany koa ireo mpikambana mbola tsy navita reinscription mba anatanteraka izany minao moa fa mety mitry fotoana io satria ao anaty mbola tsy fahafahana mivory ny sampana izao filazana fanambadiana aneo toa randriana Solo Jean pasteur madame Ramanandray Soa Celestine andriamatora Kotonirina Jean Paul madame Razayar Soa Nirina Marie Odette dia faly manasantsika anatrika ny fanambadiany zanany ny zafiny randria Mahefa Soa Hertina Jackie sy Rahary Malala Hantatina izay ataony sabotsy 4 avril any amin'ny tokantranon'izy ireo tsirairay avy zany Ramatoa Rahary Malala Hélène andriamatora Andria Malala Raymond Ramatora Zanamiatana Florine Ramatora Zanadja Odette Ramatora Zanandrina Elette andriamatora Randriamanana Jean-Luc Ramatora Zafindra Fara Entso dia faly manasatsika hanatrika ny fanamasinana fanambadiany zanany Andriary Malala Mamihery Nantenaina sy Randriamanana Riantso Mario izay ataony asabotsy 20 avril any amin'ny espace Sevakina le soratra ko satria moa efa vita ny fanaterana ny fanakazana fanakitra dia natateraka ny fandorana izany mamiko indrindra anao Jesosy mpiaino vavaka sangantsika Fapia, fa sua
teka ho antoky sotra jesosy zay jesosy nyvitanay androany tena vokatra ny fonay toko izany ho anao fona izany ho anao fanatitra velona ho anao zany jesosy ka na kely na be iny a mba tsarovy zay mba ampitony ny fahatezerinao aminay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika tany rehetra petraka isika dia mba ianonareo ane a zao fijorona vavolombelona misy teniny devolo zao teniny devolo tia vakiko aminareo izaho dada ozy a dia demoniaka ny asana andro maromaro teto demoniaka io a ny asan'andro maromaro tao anatin'izany izy a dia nisy fotoana no piretin'ireo mpiandry tamin'ny anaran'i Jesosy ireo devoly mba hilazany zavatra mbola antony tsy alana izy ireo a tato amiko dia izao a nambarany ilay devoly andro aman'alina hoy Jesosy a mitomany eo an-tongotry ny rainy mba tsy hitsoka ny trompetra farany fa mba hialany enina farany aloha ka izao coronavirus zao ony a no nalefany mba hampibebaka ny olona tamin'ny heritaona dia nandefa ilay coronavirus somary maivamaizana izy nefa mbola tsy nibebaka ihany ny betsaka ary amin'izao a dia nataony mahery vaika kokoa mba hibebahana saingy mbola misy ihany a ireo a tsy mibebaka be dia be hony a ireo kristiana efa any amin'ny devoly mitantaran'izany a satria na miditra am-piangonana aza hony dia mbola ao ireo mangalatra jangajanga mampirafy ao amin'ny fiainan'izao tontolo izao nefa hoy Jesosy hoe diso amin'ny anankiray dia diso amin'izy rehetra devoly ane ny teny zany zao hoe tenin'Andriamanitra dolo zany akoatra ny makiazy lokomena ny poudre sisa anay daholo reny ny perruque rehetra anay daholo reny farany anay vaksiny io efa misy piso io ka zay mitsindrona an'io a dia efa misy tombo-kase fa anay ary tsy misy famindrampo azy intsony fa efa misy tombo-kase an'ny bibidia Madagasikara dia any Jesosy efa ho avony Jesosy devoly miteny izany tany ateny tsy be manam-panahy zany samy mieritreritra fa mahatonga Jesosy mikikika hoe mibeba io ianareo mibeba misy antony zany sotra to dia mbola hotohizana hatrany ny famakiana ireto filazana vitsivitsy reto andriamatoa andriambololon'ny aina ajanodrina Jean Sylvain ramatoa ravola mianta aingotiana andriamatoa ramboazafy andriamatoa ramanantsoa William ramatoa razafy ny erana Rodolphine dia faly mampandre antsika ny fanamasinana fanambadian'ny zafy ny zanany randriamiaja Zolalaina Honorasy ramanantsoa aingotiana Rodolphine izay atao ny asabotsy 4 avril amin'ny 1 atoandro andriamatoa rakotoarisoa ramatoa farasoa Aimé ramatoa soa Manarivo Miriam ramatoa Helinoro Miriam andriamatoa Marsandratana David ramatoa Zafindra Manana Marina Matilda dia faly mampandre antsika ny fanambadian'ny zafy ny zanany tovoary manana fanomezantsoa santatra sy ramaro sandratana valsotoky faniry izay atao ny asabotsy 4 avril amin'ny 12 atoandro raha misy moa mahita ny tsy mamety ny
fansinana ireo fanambadiana ireo dia aoka izy ampandreny iray aman-dreny mpitandrina. Nisy ireo nanontany momba ny dinika batisa. Ny dinika batisa sy ny mariazy dia amin'ny 7 ora isan'andro ary ny maraim-baovao koa dia mbola misy hatrany. Filazara manjo amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenisanay ny fodimandry reto avantsika aty avantsika anankiray ity reny malalanay Ravoarinoro Cécile nay mamavao izay natsoiny indray ody any aminy tamin'ny alarobia 7 avril rehefa nivahiny 4 taona teto an-tany hoy ny zanany Fito Mianada izay soloany Madame Veuve Rahanjary Vololona Josiane Odette Saholy ny taizany ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofony dia efa niala tao an-tranony tany Anoso Ambohimanarina omaly sabotsy ary nentina nanomezam-boninahitra n'Andriamanitra teo an-tokotany any mialona metrahana azy tany amin'ny fahasan-drazany tao Iarinarivo Ambohitra Atrimo. Fisaorana ny vadiny ny zanany ary ny zafiny sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno ny fiangonana amin'ny fifoazana fikambanany Dekona groupe 2 ny vomera sosialy ny promotion voafidy ny promotion plazany marina ary ny sampana fanantenana sy ireo namana sy tapaka izay tonga ny dododo sy nampahery anay tamin'ny fodimandry ny malalanay Raziaverso Arlina promotion voafidy ny tompone Anme ny hery sy ny finoana ho antsika rehetra. Izahay fianakavian'ny pasteur Ravoary Malala Marie Madeleine mpitandrina promotion Ezekiel Piandry promotion fandresena dia maneho fankasitrahana feno any mpitandrina Tatarandrena Toandro ny fiangonana Foibe Tananandrano ny fifoazana sy ny promotion fandresena ny falahin'ny mpitandrina ary ny sampana vondrom-pampianatra ny radio Fiotazantsony Brown Dekona sy ny Dekona groupe 3 ny mpiara-miazakazaka rehetra tamin'ny fampaherezana sy ny fitotonareo tamin'ny fodimandry ny tompovavy Andriamanitra manakarepasoavana ny hamaly fity anareo rehetra. Fararakitra voray tao amin'ny pasteur Marcelin avy amin'ny fianakavian'ny tompovavy Rasoambelonoro Malala Lalao Célestine roa alina ariary avy amin'ny fianakavian'ny tompovavy Razafy Arso Arline ray alina ariary avy amin'ny fianakavian'ny tompovavy pasteur Ravoary Manana Marie Madeleine ray alina ariary avy amin'ny fianakavian'ny tompovavy Ravoarinoro Cécile ray alina ariary avy amin'ny fianakavian'ny tompovavy Razafy Njohary Hantriniaina Dimanjato sy 5,000 sy enala ariary. Ny tompone anome fampinoana fensy tanteraka ireny avantsika manamanjo ireo. Misy fanamarena kely zany ny dinika batisa sy ny mariazy zany dia amin'ny 7 maraina isaky ny alatsinainy ihany fa tsy isan'andro. Dia tonga eo amin'ny voady indray isika. Fisaorana natao anao Jesosy noho ny famalinao ny vavaka nataoko voalohany fatrano 5 volana ary dia mangatagavavaka mba hahery foana manolotra 2 alina ariary 2 alina ariary ao Mandra 2 alina ariary ao Antoby Ambohitsimeloka. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao amin'ny Saotra Jesosy fa na dia nandalo ady mafy arabola ary izahay dia anotainao tsy nafoy anay tokoa ianao omenao sakafo foana isan'andro. Ity Jesosy misy ampahany tamin'izay nomenao atolotra ho an'ny dada ho fanaovana ny tranony dia mangataka vavaka amin'ny asa fivelomana vola 10,000 ariary. Indro ny ampahafolony tamin'izay nomenao Jesosy vola 2,000 alina ariary anjara amin'ny W ao amriana voalohany. Jesosy misaotra indrindra noho ny fitahinana ny arovanao tamin'ny aretina anay mianakavy. Misaotra Jesosy ko indro nirakitra tao an-trano tamin'ny andro Pasika anay mianakavy procession sy ny fandraisana vola 207 alina ariary no filasany amin'ny dada vola 7,000 ariary ho an'ny trano dada sy mama. Jesosy misaotra anao rakitra Pasika 7,000 ariary fandraisana 2,000 ariary ary procession 4,000 alina ariary rakitra fisaorana anio 2 alina ariary omena ny Tabita 10,000 ariary tsy hisy soratra. Jesosy io mbola misaotra anao betsaka noho ny fahasalamana nomenao anay ka tsy misy rakim-pisaorana noho ny fiarahantsika miasa ka ity misy rakim-pisaorana vola 3 alina ariary 2 alina ariary ho an'ny dada mianakavy 1 alina ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahiana sy fahasoavana ary ny fahasalamana tamin'ny valim-bavaka nataonao tamin'ny fiainanay nandritry ny volana Marsa ny valy ny vizahan'ny zanako nandeha an-tsena nomenao fahasalamana tonga nentana dia mbola petraka manontolo ampelatranao ny
indray ny fiainanay mandritra ity volana avril ity. Jesosy mba omeo client ny entana, misaotra Jesosy vola 2 alina ariary ho an'ny pasteur Sahirana. Bonjour Jésus, misaotra betsaka fa nanonona fozanao ny ianao mba hamonjenanay ity Jesosy, fanatitra ho fisaoranay ianao noho ny valimbavaka mba hialanay tamin'ny fanofanatrano. Manantena anao izay Jesosy fa ho tanteraka daholo ny teninao rehetra dia manolotra ray alina ariary ho an'ny dada, vola 2 arivo ariary ho an'ny manitra. Jesosy eo mamindrafo amiko Jesosy sitrano zanako marary ao amin'ny kibony, tsy miafina aminao ny aretiny Jesosy hafa, ianao ihany no mpanasitrana. Misaotra Jesosy 5 arivo ariary ho an'ny dada dia mangataka vavaka avy amin'ny dada. Taratasy lasany amin'ny dada nofy manolotra 5 arivo ariary. Anniversaire sabotsy 10 avril Rajaona Arvelo miangaly fahendrena 3 taona, voninkazo 5 arivo ariary. Misaotra Jehovah ary fanahiko, misaotra Jesosy ny amin'ny fiamindrapo sy ny fahasoavana fa mbola salama tsara izahay ka nahatratra ity volana avril ity. Jesosy mirakofy ny ranao mandrakariva izay dia ity ny ampahany tamin'ny karama volana marsa 4 alina ariary, 2 alina ariary ho an'ny tranodada, 2 alina ariary mpitandrina Sahirana, 2 alina ariary ho an'ny W. Tsy misy soratra arivo ariary. Fanatitra noho ny ota atolotra ho an'ny fanatsarana ny templon'i Jehovah 3 alina ariary. Misaotra anao Jesosy tamin'ny fitahiana sehonao anay fa dia afaka manohy ny asa soamantsara ao mangataka aminao mba ataovy tonga amin'izay ilay vola nandrasako hatramin'izay. Izao dada nahazo asa hanamboatra fasana kanefa tsy manaiky ilay client raha tsy maka mpanandro sy manao fomba hono. Izao nefa dia mpiandry ka inona no tokony ataoko raha tsy maka mpanandro hono dia ravana ny contrat. Manolotra 2 alina ariary ho an'ny tranony dada. Misaotra Jesosy fa mbola ny famindramponao no nahatoy izao anay. Indro ny ampahafolony izay nomenao tamin'iny volana iny izay mitsinjara toy izao ray tsy ariary fandraisana anjara amin'ny tranony dada, 5 arivo Israel ariary fanampianany mahantra. Dia ray Jesosy fa vokatry ny fo ary mbola mametraka ny toy ny fiainanay rehetra eo ampelantananao izahay. Misaotra Jesosy fa raha nitaraina taminao dia soamantsara ny hofatrano 5 volana. Misaotra Jesosy koa indro atolotra ny ampahafolony anaovana ny trano dada sy mama ny 1 million de francs ho an'ny dada, RCJ 500 000 francs ho an'ny fiangonana FPVM Ambohitseheno, 1 million de francs anaovana ny tafo ho amin'ny pasteur Mandimby Ambohitseheno 250 000 francs. Jehovah no mpiandry atsy anan-java-mahory ao nampiny Jesosy iray indray ny taonako no ny fitiavany raha manantsoa hery mampionina tamin'ny 7 avril lasa teo. Indro misy rakim-pisaorana 2 alina ariary ho an'ny sekoly Fiotazantsoa. Rakitra fanonerana ny ota satria tsy dia mpanao fahafolo-karena sy rakitra fisaorana 2 alina ariary anaovana ny finition ny tranony dada sy mama. Mangataka vavaka aminao Jesosy fa eto ampoditry ny azo fijalianao no anaovako izao vavaka fanikena masina izao vonina no anatanteraka amin'ny fofeny fitiavana sy ampanetretena ny olon-tiako amin'ny asa fanompona an'Andriamanitra rehetra izay tiany atao. Tena efa miova tanteraka ao ka ankatoy ilay teny manao hoe et confiance en moi ary tsy anao izay mampalahelo ilay olon-tiako intsony. Ny herinao mahagaga Jesosy no atanterahako izany. Mangataka vavaka mba hamela io olon-tiako io vola 2 arivo ariary ho an'ny Tapitanemia. Mangataka hira mamela eloka isan'andro. Tsy misy soratra 2 alina ariary. Dia toy izay ny voady voareto eto am-pelantanana teto ambany teto amintsika 2 tao amin'ny rihana voalohany 3 ambin'ny 10, rihana faharoa 4, rihana faha-efatra 10 ny totalin'izy rehetra 7 amby 70 ny vonina hatramin'izany rehetra izany dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Manjary tsy afaka miaino mihitsy amin'le voady be dia be le nofy dia ohatran'ny azafady indrindra fa tsara angamba miaino amin'ny telefônina. Dada zany zao tsy afaka mandray olona be loatra intsony fa raha miresaka raha dia miresaka eo amin'ny lala tsara dia izay ihany no olona raisiko.
fa tsara no miresaka amin'ny dada amin'ny telefona, indrindra fa amin'reto voady samy hafa be dehibe reto. Ao aloha izay manofa mahita voankazo dia hano, mahita frezy hano, mahita trondron-dranomasina hano daholo rendredretrareny. Fa misy izay anankiray ato manao hoe mihinana kankana. Za tada nanofina hita ramatoa anankiray ny resaka mitazona kankana dia niteny izy hoe fanafodina inona io, dia tsy tadidiko. Mitazona ronono 2 litre koa izy dia niteny hoe ampiarahana amin'ilay ronono tio tsara be, dia tsara be fijeriko azy. Reny ny kankana zay kankana spesialy io, kankana avy any Amerika izy io. Izaho dia mamboly an'io any Talatamaty. Raha hamboly an'io nareo dia ny tsara indrindra, ny fanafodiny dia tain'omby sy mololo, zay ihany ny sakafony. Raha ataonao 1 metatra kely ohatran'ny latabatra zay ka baka 500 fotsiny ianao na 1000 miompy an'io, tsisy ray volana fotsiny io dia feno. Ny hôtely be dia mandray azy 2,500,000 francs ny ray kilao. Zay ny ray kilao zany anie fa misy 3000 eo nisany. Fa ny tena zava-dehibe amin'ny kankana io mahafaka aretina be dehibe, satria fa nalefa tao amin'ny radio tao izay olona nijoro vavolombelona taminy, io no mahafaka kansera be dehibe ao anatin'ny kibo 7 ndray hoanina. Kepona dia atelina dia manisa foana ny raharanao. Mahafaka kansera io, mahafaka siste io le marary an-dohalava lafo be ny vidin'izany fanafodina siste zany, amina million zany. Fa Jesosy no miteny hoe 50 kankana isan'andro ao anatin'ny 5 andro, dia tena mahafaka tokso plasmose io. Zany tokso zany raha ianareo vehivavy, raha ianareo manana an'izany, ianareo mpiompy saka tandre mihitsy ny saka ny tena mahatonga ilay aretina atao hoe toxoplasmose. Io dia azonao avy amin'ny volona saka io, na avy amin'ny tenan'ny saka horokoroanao mahafatifaty anao io. Raha vehivavy ny tratran'izany toxo zany tsy miteraka mihitsy ianao, fa aza mba miompiompy saka mihitsy raha olona mbola tsy miteraka. Fa rehefa vo ianao dana mihinana kankana, efa be dehibe izay nataon'ny dokotera hoe misy toxo zay fa nandeha tena ny mihinana kankana dia sitrana daholo, joro vavolombelona. Ka raha vanano nofy an'izany ianao tsy fantatro izay aretinao, fa mahasoa anao zany mihinana kankana. Dia tandremo tsara fa in'le kankana vosotoninao amin'ny tananao iny mihitsy avy eny ao anatin'iny tain'omby sy mololo iny, dia izy mipelipelika iny tonga dia arabaka. Somanao hoe maloto ty ka hotsanako aloha, iny izy mikolololo iny mihitsy ny fanafodiny iny. Ka raha vao hotsananao io dia lasa n'le rano iny zavatra mikolololo iny, dia tsy mahasitrana anao io. Fa iny tonga dia atelina izy raha dia efa tany daholo nareo, efa be dehibe nefa ny andeha tany nihinana. Fa ny any FJKM io lafo be fa ny any dia satria misy tain'omby sy mololo atao sakafo isan'andro dia asasabidiny any FJKM no alohanareo amin'ilay olona miompy azy any. Asasabidiny satria tsy maintsy misy an'ireo mololo sy tain'omby ireo mena san'andro. Dia mihinana an'izay ianao. Safady mijery famantaranandro ka reto ngamba tsy afaka ho lazaiko daholo fa asio numéro ny telefoninareo miasa raha misy anankiray ho lazaiko ty angamba. Za tadana nofo hoe misy boribory menamena kely betsaka ny fehiko, fe anankiroa
dia niangaiko ilay akanjo dia nijereko dia niantso an' Jesosy aho inony ty dia gaga ina daholo ny dikan'izany Jesosy. Io ilay lazaiko anareo teo. Rehefa misy zavatra hafahafa zany amin'ny tenanareo any a, dia ino daholo fomba hidiran'ilay corona amin'izao fotoana izao. Misasaingana ianao maka ny rano Jesosy aloha misotro, dia asiony iny rano Jesosy iny a ny fenao. So kosa ary ianao marary aty, raha marary aty izy a tsy dia sady misy mangana misy mangididy, fa raha anao point fotsiny zany a azavana dia tsy fantatra fa mety corona. Roay dia voly aloha dia mibebaka. Azafady amiko izay ngambaka zay. Ino moa ny hira nangatany teo mpifiranana mamela ilaiko isan'andro zay a. Tiantsika Jesosy, zao ny teniko farany. Soratra masina ao amin'ny Jeremia 33:33 ao ny jerentsika Jeremia. Jero tsara ny Jeremia 33:3. Jero tsara ny Jeremia 33 io a. Zao a ny teny voalohany Jeremia 33. Jerenao zay aloha. Teny voalohany: ary tonga fanondroany tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehova, raha mbola voazona tao kianjany trano fiambenana ihany izy nanao hoe. Io Jeremia io ao mpigadrana anie zany trano fiambenana zany e. Any am-pigadrana izy no manoratra nyity taratasy ity. Zao nolazain'i Jehova, Jehova izay namorona mba hampitoetra azy. Jehova no anarany: antsoy a dia ho valiako ianao, ka ampisehoko zava-dehibe sy sarim-patarina izay tsy fantatrao. Zay, antsoy a dia ho valiako. Mbola tsy nisy nieritreritra ny Jeremia hoe nandika an'izany teninao zany, fa Jesosy indininy fahadimy, raha mandroso hiady amin'ny Kaldiana izy ka mameno ny trano amin'ny fatin'olona, izay vonoko tamin'ny fahatezerako sy fahavinirako Jehova sy nanafianako ny tavako. Jehova mihitsy a no mandefa olona, Jehova mihitsy no mandefa olona hiady amintsika, mameno faty eraky ny tanànatsika noho ny fahatezerako izy. Io tenenako foana izy izay mivavaka mba mangatà any Jehova mba hitony ny fahatezerany. Afeniko ny tavako hoy Jehova, afeniko ny tavako. Dia samy mivavaka foana, mibebaka foana, fa antsoy a vao miatso an' Jesosy, vao mibebaka mihitsika rehetrarehetra, mibebaka ho aloha, vao mibebaka mihitsika dia miantso amin'ny anaran'i Jesosy a, dia afaka io. Tsy vitan'ny dokotera sy mifanafoditsony anie hoe raha any amintsika zao misy manao hoe misy manao kely oatra zay ny amin'ny loha na any amin'ny tenda na any amin'ny tongotra. Tsy mila tsony hoe rabeto zay vao tonga any an-trano, fa vao misy mikitika fotsiny ianao dia miala. Zay dia resy mandresy lavitra no ny fanafody ny dokotera na fanafody izay fantatro fa mahasitrana any amin'ny hopitaly zany. Tsika zao mamonjy tena, samy mamonjy tena amin'izay zao, fa zay mibebaka sy miantso an' Jehova dia maninona hony a miaino izy, fa tsy hoe miavinavina aminao izy. Zao ilazantsika rehetrarehetrarehetra fa misy fisarana dike ho amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny 7 amin'ny 20 amin'ny herinandroany. Zay ny zoma amin'ny 8 ora maraina fanaovana amin'izany mizara dike. Tsangatsika rehetra hivavaka, ataontsika ny hira hoe mamela heloka isan'andro anao Jesosy.
iana elokisana andro iana Jesu osizokebe befitika nefa indri sifa lutuju aminyu ta Yatsua Tsua Raimala Raimala Lo Atsanganwa fefaretutra dia milasa aminao afatrotraka ny sainao izay mieritreritra hanao fasana zany izay tanao fasana dia velao izy hanao fasana izay fomba niany dia aleo izy hanao azy ihany ina moa ny idirany velona sy ny maty hozy Jesosy ole olona nitsangana tamin'ny maty hoe tsisy anako ny intsony teteteo ny hoe amin'ny alika dia nydadatory sara hoe ny adory tsisy anako ny intsony ina ny sairana nanao fasana zany fa raha ataonao zany manao fasana valozy ana fasana aza miteny hoe za mpiandry dia hivavaka ho any ianao zany hoe ahoana atao velavelona ato zay Jesosy atao velavelona atao pasana aleo izy hanao ny azy any izay maty alefato alefasana ato fasana any fatsany maty ny velomanao hoe atao velavelona ho pasana aza mandraraha zay maty any dia maty zay soratra masina fa ny fiainana mandrakizay hitsenan'i Jesosy ianao alehibe lavitra asa sahiran-tsaina amin'izany ianao vavakisika misaotra Jesosy misaotranao ny teny misaotranao nananatra misaotranao manoro hevitra ary misaotranao mamela heloka Jesosy izay ny fanorinao zaho ianao Jesosy mitady ny mpanota hibebaka ary reny mpanota mibebaka reny indrindra mampamirapiratra ny voninahitra satria mahery amin'ireny ny teninao ary nahery taminay tokoa ny teninao Jesosy fa rehefa mibebaka izay tsy maintsy miaino anay ianao tsy maintsy mijery anay ianao tsy maintsy mamonjy anay ianao tsy maintsy miresaka aminay ianao tsy maintsy manoro-hevitra vitanao tamin'ny tany an-tenanay menakavy zany dia ho ataonao koa amin'reto vahoaka rehetrarehetra reto hompirofo ny fitiavanao ho an'izay rehetra mibebaka izany ka mangataka aminao a Jesosy be dehibe ny olana voalaza teo be dehibe koa ny devoly fa tsy matahotra an'izany zay Jesosy zao zay dia androka ny devoly amin'ny tenanay tsirairay avy araka ny teninao Jesosy fa entry zay mandramby anay ety daholo zany corona zany fa rehefa mibebaka izay mino izay fefa namaly anay ianao ny tenanay zao Jesosy nijery anay araka ny teninao hoe efa nomeko fahefana ianareo androka ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy tompo mihitsiny mandroka ny devoly amin'ny tenanay zahay amin'ny tenanay zahay amin'ny tenanay daholo tenanay amin'ny tenanay ny lohanay masonay ny sofinay tenanay ny akanjonay rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra vidina amin'ny anaran'i Jesosy iala daholo iala dododolo amin'ny tenanay zany rehetrarehetrarehetra zany tsy anakely torana amin'ny anaran'i Jesosy zany misaotra Jesosy mino zay fa efa ndrakofa
fanao ny fananao masina zay raha ody mino an'izany zay mino zay efa niraka ny anjelinao anao taridalana nay tsiraray avy tonga any tokantrano mba ho hitan'ny olona ny mivavaka sy ny tsy mivavaka Jesosy a mba ho hitan'ny olona koa Jesosy ny heriny vavaka dia asehoanay zany dia vonjeo ty tanyrazanay ty vonjeo ny firenenay Jesosy a vonjeo ny mino rehetrarehetra mba hitafitio anatrehanao ary mbola misy vavaka tiany mpanomponao lazaina mangataka aminao 2 minitra ihany tongavany amin'ny W ianao misotra Jesosy fitiavanao ny asakazanao amonjy ny mpanomponao vavaka izy Jesosy tantero amin'ny tenao inona ny mbola tianao ataoko aminao ianao ny vavaka Jesosy sotra Jesosy jereo reo marary rehetra namanay havanay any amin'ny hôpitaly Jesosy ianao nefa nanaiky hoany ianao jerenireny mpanomponao reny sotra Jesosy sotra ny amin'izany fitiavanao zany mba tsy angay izy hatrany tokantrano rehetrarehetra any Jesosy fa any ianao miaino azy any ianao amonjy azy any ianao ampandresy azy ary ndreto zay Jesosy mahitanao zanak'Andriamanitra velona matoanay nonony amin'ny ranao tembony azy fijaliana maimaimpona ny famonjenao anay ka ndreto ary zay Jesosy manolo tanana anao mananto tanana anao mangatakataka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy indoro vavakay ianaranao Jesosy velona avy amin'ny Nazareta no angatana izany raina izy any an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga neny fanjakanao hataonay sitraka tiatataka ny an-danitra meo anay ny ana sahazo anay ary mamelany elokay tahaka amin'ny namelanay izay meloka taminay ary mitondra anay amin'ny fakam-panahy manafanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisiny tsodrano ho Jehova tompony maro aminao aza matahotra aza merikerika fona zaho no Andriamanitrao zaho no namonjy anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako ary mbola monjy anao ny ray aho amin'ny fahavalonao rehetra zaho Jesosy rehefa tetela tianao ary tianao hatramin'ny farany dia mino fotsiny any anao ny teranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay ry tompo amen eny rajomba valeo zaho fivavako eza ao etsere ka mataeo izaho miandrandra mba sasa ny ranao soa dia wiza auripambunzi miailoa ni panumpunau is utanteraka tokony izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika na tany rehetra samy mahirisa tompo dia miangavy antsika rehetrarehetra zany samy mipetraka daholo eny amin'ny 4e étage 2e étage tsisy mihetsika ianareo fa ny diakona no